Amin'izao fotoana izao mantsy dia miparitaka be an-tapatrasirasira Facebook ihany ny ankamoaka izay tao anatin'ny horonan-tsary izay nataony Raisa izay mbola nimponjany moa amin'izao fotoana izao izany Raisa izany noho ny ireo raharaha maro izay mahavoasarimpotra azy ka maro ny fanaratsiana tao anatin'izay ankamoaka izay nataony izay ka nepitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny ankamoaka izay nataony Raisa no tena iompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Toy nefa fahita matetika dia maro ireo karazana ankamoaka izay ataon'ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra raha ho an'i Madagasikara no asiana resaka izany. Tsy voasambany tamin'ity fitondrana ity no nahitana an'izay karazana ankamoaka izay fa na tamin'ireo fitondrana teo aloha aza dia efa nisy foana izay karazana ankamoaka maro isan-karazany izay ataon'ireo sangan'olona vitsivitsy tao anatin'ny izany fanoherana ny fitondrana izany. Inona mofo no tena antony mahatonga anireo karazana ankamoaka maro isan-karazany izay ataon'ireo olona sasany mahakasika ny fitondrana izay. Mety ho ireto antony reto no antony mahatonga an'izany rehetra izany na ireo olona ireo izay efa tsy nahazo ranondranon-tsony amin'ny fitondrana na ihany koa izy ireo misy olona izay tiany izy ireo hapetraka amin'ny fitondrana nefa tsy tafapetraka mihitsiny ka lasa mamorona an'izay karazana ankamoaka maro isan-karazany izay mba hanaratsiana endrika ny fitondrana izay mijoro amin'izao ankehitriny izao. Ny raha nahita sy ny raha nalala fa nisy fotoana i Raisa izay nivoaka avy any amin'ny fonja ary niaraka nitokana lalana tamin'ny Gasikara Fensomo tamin'izay izay lasa niteraka resabe moa izay sary niparitaka tapitseritsera Facebook izay ny amin'ny fanontaniana izay mipetraka manao hoe gadra politika ve i Raisa sa gadra amina fera hafa mihitsiny no nahatonga azy nivoaka niaraka tamin'ireo izay navoaka tao anatin'ireny gadra politika ireny hoy ny sasany. Samy niezaka nanadio ny tenany moa ny tsirairay tao anatin'izay fotoana izay na ry Gasikara Fensoa izany na ireo sasany dia samy niezaka nanadio ny tenany amin'ny fivoahan'ny Raisa ny fonja izay. Tsy niandrela taorian'izay moa dia iny fa tsy maintsy nandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiverenany any am-ponja iny amin'izay i Raisa tao anatin'izany rehetra izany izay lasa fitsaram-bahoaka marobe tao anaty tapitseritsera Facebook tao izany fivoahan'ny Raisa izany satria maro ireo nilaza fa tsy gadra politika i Raisa fa amin'ny maharabateur azy tao anatin'ny fitsarana ny tena antony nahatonga azy nidoboka am-ponja tamin'ireny fotoana ireny. Ananitrikitrika mafy moa izy tamin'izay fotoana izay fa maro ny volany izay lasa nireo mpitsara ary amina miliara maro izany ary ny teny mazava tsara izy tamin'izay fotoana izay fa aza terenareo hangahala ny fanirisoerinaivo hoy izy ary aza terenareo hilaza zavatra izay tsy nataony fanirisoerinaivo hoy izy talohany nampidirana azy am-ponja tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny. Fa tamin'ity indray mitoraka ity indray dia araky ny horonan-tsary sy horonan-peo izay miparitaka ny tapitseritsera Facebook ihany dia milaza indray i Raisa fa maro ireo izay mafia miafinafina ao anatin'izao fitondrana izao izay mbola manohy ny asa ratsin'izy ireo tahaka ny fanaon'ireo mafia teo aloha izany hoe tsy te hampandroso Madagasikara fa te hitsentsitra ny haremben'i Madagasikara fotsiny no tena antom-pisin'ireo mafia ao anatin'ny fitondrana ireo hoy ny nambarany hatrany. Ary voatontonona tao anatin'izany ilay resaka kofalidaya izay lasa niteraka fanosoram-potaka mafy dia mafy amin'izao fotoana izao satria maro ireo izay mankahala sy manenjika ny kofalidaya amin'izao fotoana izao taoriany nahavitany kofalidaya nandavo any Mamarabatomanga izay natahorany be sy ny maro ary i kofalidaya ihany koa moa no tena antony ray lehibe nahatonga ny fitondrana teo iny izay nirodana satria izy dia tanora izay sahy niady ary sahy niatrika ireo azo lazaina hoe dinosaure ireo tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny fa amin'izao indray dia lasa miteraka fanaratsiana ho azy zany rehetra izany ary maro ireo compte fako etsy roa manelitsao sy manaratsy an'izany kofalidaya izany ao moa ireo milaza fa mafia izy ao ihany koa ireo milaza fa mpanondrana volamena izay miraitsokombakomba amin'ny fitondrana izao fotoana izao hoy ny sasany ka isany voaresaka tao anatin'izay horonan-peo ny Raisa izay ihany koa ny amin'ny mahakasika an'izay kofalidaya izay ary voatontonona tao anatin'izany ihany koa
isy teny raha solony ihany koa izay lazainy ireo sasany fa miray petsapetsa sy miray tsikombakomba amin'ny mpanao ratsy ihany koa amin'izao fotoana izao samy niezaka nanosom-potaka an'izay tia nosoram-potaka ny rehetra ary samy niezaka nanaratsy izay tia nohoratsiana avokoa ireo rehetra izay nanao ankamoaka tao anatin'izany rehetra izany ary niezaka nangina kosa ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay tsy nanao fanambarana mihitsiny ny amin'ny mahakasika ny fanadiovantena ao anatin'izany rehetra izany fa mangina izy ireo ary miasa manao ny asa izay nandrakitan'izy ireo zay satria ny asa vita foana no famitsarana araky ny voalazantsika izay fa isy teny kosa dia tsy naharitra an'izay fanaratsiana azy zay ka tsy maintsy niteny ny lehilahy ary mazava ny resany tao anatin'izay fanambarana izay nataon'izay fa Ikofalidaya dia isan'ny héros-ny Madagasikara ho inambarany hatrany satria Ikofalidaya izany dia tena isany nanampibetsaka isika nandavo ireo andrarezina tao anatin'izay resaka fanaovana kolokolo sy ny maro hafa ary ihany koa resaka fanaovana ampimamba sy ny fambotrina ny voaka malagasy tao anatin'ireny fotoana maro reny raha tsy nisy ny Ikofalidaya dia tsy nisy Mamra Vatomanga izay nidoboka any amin'ny fonjan'ny Maurice izany araky ny nambarany sy teny hatrany tao anatin'izay horonan-tsary sy horonan-peo izay nataony tao anatin'ny tambazotra Facebook tao maro sahady moa ireo zay tena mitsikirany sy tena amin'izao fotoana izao ary maro ireo zay komantera etsiroa mahakasika an'izay fanambarana izay nataony sy teny izay ary maro ihany koa ireo zay mivoy izay fanambarana izay nataony Raisa izay amin'ny fanaratsiana ny Ikofalidaya sy ny fitondrana mijoro amin'izao ankehitriny izao izay ho ampangahiny izy ireo fa tena miray tsokombakomba sy miray petsapetsa nahoana nefa ny Raisa tamin'ireny fotoana izay namoahana azy ny fonja ireny tsy niteny sy tsy nankaratsy an'izao fitondrana izay mijoro izao fa rehefa naverina any amponja amin'izay dia iny ara fa lasa manaratsy izay fitondrana izao mijoro ankehitriny izao ary tena tsy mitsahatra ny miteny foana isan'andro vaky izao ilay Raisa any amponjany ao anatin'izay fanambarana maro isan-karazany izay ary mbola nolazainy ihany koa fa maro ireo volany izay lasany ireo zay namoaka azy tamin'ireny famoahana gadra politika ireny izay vola amina miliara maromaro moa no voaresany tao anatin'izany fotoana izany raha dinihana araka izany dia tena olona manambola sy manankarena ity Raisa ity satria tena mahavita mandany vola maro be mihitsy izy ao anatin'izay fitsarana izay raha ireny ankamoaka izay nataony ireny dia azo lazaina hoe marina avokoa andaony ho enontsika ny tsombotsomby ny fanambarana izay nataony Raisa tao anatin'izay horonan-tsary sy horonan-peony izay miparitaka an-tambazotra tserasera Facebook izay dia izao tsy maintsy hotratra farany reo nefa manangona miliara amintsika miteny zao fa 4 miliara volany izy ty fanirso firy vilany atao banjo zay sipany miaraka amin'ny atsiro olona escroc nge io nitsoka tany velany dia manina tsy resany fa manina zany le nataony conseiller tsy averina ny ponja satria iny satria mpanao asa ratsiny amin'ny resaka fanakorontanana compte fake rehetra na sady antsy nampisabadidandreo zany saika hoe hakuisaina zavatra ohatrao nefa jerevana tsika efa naka-mesure le nitosy fa satria Mikael manko miaro ny Judaya tsy fanirso satria réservé miady atsika zay manko fampiresany miady réservé miady daholo zany dia i Mikael amin'izay nefa amin'ny tena Judaya amin'ny tena lolohonony ao satria tsy tiandreo hain'olo zany le hoe atteinte à la sûreté de l'État sy l'évasion fa le évasion foana ny teneny lao ianao zao ampidirindreo fa lehilahy ianao raha mbola mijano Ridaya zany efa mbola 15 ans tainandreny plus évasion zareo tany an-tsefa ange nampitsoany aiza ho aiza ny suiten'ireo dossier reo nge koataony lazalamba le reo pirapira miazo vatomanga miazo andreo tena mitenanareo azany fa isoa dia no omelany firy vilany firy karan'initsy zao taminada iaho miliara le volamena nahodina zareo le tary amin'ny le saisie dia folaingo amizay natakalo zareo tao le navadika vy mahatonga sy teny tsy afaka miarapinafy nareo mahalala ty fanarotore tena inana iny mbola tsy navoaka tany dénonciation le association sy teny zany satria tokony association afaka mampiditra vola iny zay mivadika volandray tonga eto azonareo dia iny zay ny fidianana volamena dia sasany atao fraude fiscale amin'ny etsy andany raha olona fity izy tokony ekartena aloha da ihana dia manao afery izy atria amintsika miteny zao eritreretra GMC ko nindramindreo zaho tsy nahy fa za efa ty amin'izay vaokoran hoe le tombila nangalana vola tamin'ny tany Antsirabe amina karana fitany le mpanao sigara valizy be regny 7 amin'ireny dia efa voanisy ny problème iny ka tamataty dia nangalaka vola tany koa dia zay nge natonga to eo tany fotsiny tany napetraka taty dia GMC nampanaovindreo an'le mission satria tsy tiandreo faraka zay fandehana
izay no masaka azonaroso tao anaty vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa